Ny vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany ary no entsika anokafana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tafiakatra hatrany amin'ny 5.1 miliara ariary mahery ny vola lanin'ireo kandida miisa 3.10 tamin'ny fifidianana filoham-pirenena notanterahana teto Madagasikara ny 9 Novambra 2024 ka ny kandida Andry Rajoelina nampiasa vola betsaka indrindra tafiakatra 7.20 miliara ariary na raha ny siteny Randrena Solonyaiko nampiasa vola 2.30 miliara ariary raha ny tatra ofisialy navoaka ny TI na ny Transparency International na tratra 5.10 miliara ariary mahery ihany koa ny vola lan'ireo kandida miisa 3.70 sefajato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 7 Mei 2024 na ny didina ny iray 5.20 miliara ariary kosa ny vola nampiasain'ireo kandida ny isa 7.705 nanerana ny Madagasikara tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna ka ny kandida Nirmar Arlala Ramanantsoa no nampiasa vola betsaka indrindra na ny didina ny 1.10 tapitrisa ariary araka izay tatra ho an'ny fampiasam-bola ny kandida tamin'ny fifidianana telo teto amin'ny firenena io. Tojorabefaritra eo amin'ny sariny Andry Rapesaotra. Ny antoko miaradia amin'ny fitondrana sy ireo kandida miaradia amin'ny fitondrana ao anatin'ny Irmar na isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina no tena nampiasa vola betsaka indrindra tao anatin'ireo fifidianana telo natrehan'ny Madagasikara toy ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fifidianana ben'ny tanàna raha ny tatitry ny fampiasam-bola tamin'ny fifidianana navoaka ny firaisamonim-pirenena Transparency International ny zoma folomela sateo. Ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 na tratra 7.70 sy 703 sy 4 alina sy iraety sy 4 tapitrisa sy 5.10 lavitrisa ariary ny totaly ny vola nampiasain'ireo kandida rehetra nrotsaka fidiana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena io. Ny 7.20 miliara ariary vola nampiasain'ny kandida Andry Rajoelina ho ny Transparency International, 3.7 miliara ariary ny vola nampiasain'ny kandida siteny Randrena Solonyaiko, 2.7 miliara ariary ho an'ny kolektif any Malagasy ary 5.7 tapitrisa ariary ho an'ny kandida Rasendrison avy amin'ny Mahaleo-tena. Ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna farany ny taona 2024 teo kosa na tratra 5.4 tapitrisa sy 1 miliara ariary ny totaly ny fampiasam-bola ny kandida manerana ny Madagasikara raha ny tatitra ny Transparency International hatrany. Ny tao amin'ny komina Ambonivohitra Toamasina no nahitana fampiasam-bola kely indrindra izay an'ny kandida Gervera Kotomanana avy amin'ny Tsimiankina ny tentina 4.5 alina sy 9 tapitrisa ariary. Ny kandida Irmar Arlala Ramanantsoa kosa no kandida nampiasa vola betsaka indrindra tamin'ireo kandida ben'ny tanàna araka ny tatitra izay natratra 509 alina sy 9 sy 1.10 tapitrisa ariary araka ny tatitra nataon'ny Transparency International io hatrany. Natratra 7.5 tapitrisa ariary amin'ny ankapobeny ny vola nampiasain'ny kandida Irmar rehetra tao anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna 2024 iny ho ny Transparency International raha toka 7.70 tapitrisa ariary ny totaly ny vola nampiasain'ireo atoko politika hafa rehetra nanana kandidata amin'ny fifidianana ben'ny tanàna 2024 teo iny ary 2.30 tapitrisa ariary ny totaly ny vola nampiasain'ireo kandida tsy miankina. Ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka navoaka ny tatitra nataon'ny TI na ny Transparency International fa efa nananika ny 7.0 sy 905 sy 3 alina sy 310 tapitrisa sy 5 lavitrisa ariary ihany koa ny vola lan'ny kandidata amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teto amin'ny firenena. Angoatra ny fidinana ifotony ataon'ireo kandida tafiditra ao anatin'ny andanian'izy ireo vola ihany koa ny fikarakarana ireny fampelezan-kevitra ireny, ny fitsinjarana sakafo sy t-shirt ary ny fanampianara-bola ankoatra ireo hetsika an-kianja samihafa araka ny tatitra nataon'ny Transparency International ny alakamisy lasa teo. Tsy ahivina mofa ny 9 Novambra 2024 no nanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ka kandida 3.10 nandray anjara tamin'izany izay nampiasa io vola 5.10 miliara ariary araka ny navoaka ny Transparency International io. 3.70 sefajato kosa ny isan'ireo kandida nanerana ny Madagasikara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nataon'ny 7 Mei 2024 izay nandany io vola 10 miliara ariary mahery io raha toka 7.20 sy 305 ireo kandida ben'ny tanàna tamin'ny fifidianana no tanterahana ny 1 Desambra 2024 lasa teo ka nandanian'ireo kandida rehetra ireo vola mahery ny 1 miliara ariary.
fa tokony avoaka mazava avy aiza ny volana ampiasaina tamin'ny fampielezan-kevitra ireo kandida tamin'ny fifidianana filoham-pirenena solombamoaka ary ny ben'ny tanàna raha nambarany sekretera-panatanteraka ny transparency international. Betsaka mantsy ny vola mihodina ary fanontaniana mipetraka ny fiavian'ny volana ampiasaina sy izay mety ho fifanarahana ambadika eo amin'ny mpanome famatsim-bola izay tsikaritra fa mety mbola mihoatra no ny hitan'ny transparency international sy nanaovana tatitra aza ny volana ampiasaina ireo kandidata amin'ny fifidianana telo teto amin'ny firenena noho ny tsy fisian'ny mangarahara hoy Mialosora Andrimampianina. Misy amin'ireo kandida ny fanomilaza ho matahotra ny amoaka ny tena fampiasam-bola nandritra ny fifidianana noho ny tahotry ny fanenjehana araka ny nambaran'ny sekretera-panatanteraka eo amin'ny transparency international hatrany. Tojorabe faritra eo amin'ny sary ny Andry Rabesaotra. Tsy antotam-bola rehetra mety nampiasain'ireo kandida ireo sora-bola navoakan'ny transparency international tao anatin'ny tatitra raha nambaran'ny sekretera-panatanteraka ity firaisamonim-pirenena ity. Fanadiadinina ny aingana avy amin'ireo fitaovana sy fandaniana nataon'ny kandida nananana izy ireo pirofo no nanaovana io tombana io araka ny fanazavana. Mety mbola hihoatra noho ireo navoaka ireo aza ny vola nampiasain'ireo kandida ireo hoy Miala Andrimampianina tale-panatanteraka ny transparency international. Ny évaluation zay ataonay dia fourchette basse zany hoe tsy le ambony zany fa le aty ambany satria izay hitanay ihany no azonay évaluena. Misy an'ireo ataontsika hoe olom-pirenena amirotsaka tsitrapo manao an'ilay fanaraha-maso dia izay hitan'zareo zany no afaka tenenay hoe ay nisy ohatr'izao zany teto amin'ity dia izao zany mety ho vidiny. Fa ny manana ny vidiny marina dia izay olona nandany an'ilay vola. Dia eo zany raha tena tentsika eo mangarahara dia satria mantsy eo avy ny teny diso le navoaka an'ity ok avoay ary marina dia samy mahita antsika. Misy tsy fantam-piaviana ny vola nampiasain'ny kandida ho hiatrany transparency international. Anaty fifidianana betsaka ny vola mihodina. Tena betsaka mihitsy le vola hitantsika tsara iny tamin'ireny fifidianana tsy le farany teo hatramin'izay. Fantany napetraka ny foana dia hoe avy aiza ireny vola ireny satria ny vola tsy fatam-piaviana ampiasaina anaty fifidianana dia mampanontany tena hoe inona no contrepartie ao ambadika. Moa ve le olona nandovola no mitondra ny firenena sa le olona voafidy. Hitanareo le concept na capture de l'état tsy fambaboana fanjakana tena mila eritreretintsika betsaka mihitsy hoe iza ny nandovola inona contrepartie tedaviny. Matahotra ny ankamaroan'ireo kandida hamoaka ny fiavian'ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana noho ny fanenjehana mety azo azy hoy avy amin'ny transparency international. Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra mazava ny vola ampiasaina toko anatin'ny fifidianana anatin'ny campagne be da be ny fanazavana netiny zareo teo misy hoe raha avoaka le izy dia matahotra zay ozy sao dia misy fanenjehana ho an'ireo izay manome vola etc. Ny olana tsy ho afaka mihitsy fa le adidy tsy maintsy atao satria le crédibilité an'le fifidianana mihitsy no tsy tafapetraka raha vao tsy izay no ataontsika. Ny olana koa nefa ny very fotoantsika satria teny an'izay tsika androany iteny an'izay koa tsika afaka 10 taona inona ary zany no antony anaovantsika le fifidianana raha toa ka tsy hanao an'izay ezak'izay tsika. Tokony avoaka nefa ny mangarahara mikasika ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana io hoy ity firaisamonim-pirenena ity mba hamaritana raha toa ka tena mahaleo tena sy manana ny fiandrianana Madagasikara hoy ny transparency international. Ary anatin'izay contrepartie zay ny ahafahantsika mijery koa hoe moa ava tena tany mahaleo tena souverain tandalana va le firenena sa le olona manome vola no ny baiko. Eo zany mazava-dehibe an'le hoe avoay aveza ny vola iza manome mba hahafanay mahita koa hoe mba safa ihany ve zao ataontsika zao sa tena zava-doza manjo atsika. Manao kolikoly ara-pifidianana sy miray tsikombakomba amin'izany ny fitondram-panjakana hoy avy amin'ny transparency international satria tsy mety manome fahefana feno sy manome fitaovana ny CCFVP na ny komisiona misahana ny famatsim-bola amin'ny fiainana ara-politika izay rafitra natao isahana ny fanaraha-maso io fampiasam-bola amin'ny fifidianana io. Tsy afaka manao ny asany foana izy satria tsy misy fitaovana, tsy misy olombelona, tsy misy vola. Raha nitadidinay zao tamin'ny fifidianana 2018 ny fanazavana dia hoe efa hifarana mihitsy le fotoana iasany zay vao tonga le vola tokony iasany. Inona moa ny dikan'izany? Hitanareo ohatra ny hoe firaisana tsikombakomba amin'ny fanaovana kolikoly zany aminay satria le structure natao hiaro an'le fifidianana mihitsy ve ny tsy omena fitaovana. Inona moa zany ny dikany? Nanatrika ny tatitra nataon'ny transparency international mikasika ny fampiasam-bola tamin'ny fifidianana io moa ny avy amin'ny antoko-panohitra.